avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Fienambidy telopolo isanjato hatramin'ny fitopolo isanjato ho an'ireo entana fan série manomboka ny iray hatramin'ny telopolo jona. Batimax dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra. Global Ciment no ambadika ireo nofinofy, ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitrasa sy ny lalana rehetra. Global Ciment, ho mafiorina no avy. Manolotra ho anao ny vaovao. Partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Prime vous présente ny vaovao. Tao anatin'ny hafaliana sy firaisan-kina no nentin'ny vahoaka nanehoana ny fanandratana ny mahamalagasy nandritra ny fankalazana ny fahaenina amby enimpolo taona ny iverenany fahaleovantena sy ny joron'ny folo alin-dahy malagasy nandritra ny matso teny Mahamasina. Maro tamin'ireo mpanao politika efa tsy tazana nandritra ny taona maro no hita nanatrika ny fankalazana ny fetim-pirenena androany. Nanosika azy ireo ny fiombonana amin'ny fanatanterahana ny fanavaozana raha ny fanazavana. Mila mifeny tany ny Madagasikara ho marika ny fahaleovantena marina ho ny firaisamonim-pirenena. Fotoan'izao tokony hijoroana mikasika ireo nosy malagasy izay efa nahazoana ny fankatoavan'ny firenena mikambana. Iray amin'ireo mpandraharaha sonoa miraiki-po tanteraka amin'ny Madagasikara isainy mioa isan'ny antony manokana ny fifandrefiny ny daty naterahany sy ny daty nahazoana ny fahaleovantena, izany hoe teraka ny 9 jona 1709. Any ivelany olona 5 amby 300 farafakely no namony ainy vokatry ny horohorontany tany Venezuela ary mahery ny 304 ireo naratra ranotatitra ofisialy ny Antsipriandreo. Fotoanan'ny fampalalamba vaotsika indray eto amin'ny fitalavitra kolo fa tena ny araba tomboky lasy tomboky vavo manasa anao avy hatrany anaraka ny Antsiprian'izay ety ampanomboana dia miaraba ny malagasy rehetra tratra ny asa rahamanitra androany. Isy ihany koa ny lahateny ataon'ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika rehefa avy eo amin'ny valora sasany raha tsy misy ny fiovana ary isany fahita lavitra andevy izany ihany koa ny eto amin'ny Kolo TV. Fanokafantsika ny fiarahana amin'ity alay ity tao anatin'ny hafaliana sy firaisan-kina no nentin'ny vahoaka malagasy nanehoana ny fanandratana amin'ny mahamalagasy nandritra ny fankalazana ny fahaenina amby enimpolo taona ny iverenany fahaleovantena sy ny joron'ny folo alin-dahy nandritra ny matso lehibe teny Mahamasina androany. Tonga nanotron'izao fankalazana amin'ny fetim-pirenena izao ihany koa ny filoham-pirenena ny Kenya sy Komoro. Rina fitiavana. Ity fahaenina amby enimpolo taona ny niverenan'ny fahaleovantena ny Madagasikara ity no voalohany tamin'ny fankalazana ho an'ny fitondrana fanavaozana no tarihan'ny filoham-panjakana ny kolonely Randrianirina Mikael. Vao maraina efa filaharam-be ny fidirana tao amin'ny kianjan'ny Bareny Mahamasina. Tonga zahay mbo hanaja ny fitiavanay ny tanindrazanay fa gasy ahy. Le matso mihitsy ny tena hojerenay satria eo zany le hoe fahaleovantena ny tafika malagasy, fahaleovantena ho an'ny malagasy rehetra dia hijery matso mihitsy zany ny tena dianay zao. Amin'ny fetim-pirenena azy dia zava-dehibe no manatrika azy. Matso no jerena, matso no tena jerena. Zao vao mba nanatrika le izy dia nitondra ankonana. Feno ny kianjan'ny Bareny Mahamasina nandritra ny lanonana ara-miaramila sy ny hetsika ara-kolontsaina nanamarihana ny fahaenina amby enimpolo taona ny iverenany fahaleovantena sy ny nijoroany ny folo alin-dahy. Isan'ny nampiavaka ny lanonana ny fanasongadinana ny mahamalagasy toy ny fiakanjo sy ny fitafy maneho ny mahamalagasy. Saika ny salotra izany na ny mpitondra fanjakana na ny vahoaka nanatrika. Ary ao anatin'izay fitiavana ny teny malagasy sy ny fanandratana ny fitiavan-tanindrazana izay.
tonga nanotrina ity fankalazana ny 19 taona niverenany ny fahaleovantena ny Madagasikara sy ny nijoroany ny folo alindahy ity ny filoha amin'ny pirenena vahiny misy roa nahitana ny Kenya sy Comore ary ny filoha lefitry ny gouvernemanta gabonais. Tamin'ny foloroa mahery no tonga ny filohampanjakana ny kolonely Randrianirina Mikael avy hatrany dia nisafy ny andeha tafika ny tenany nanomboany ny lanonam-panjakana. Tonga nanotrina izao fankalazana ny fetim-pirenena izao ireo mpanolotsaina avo eo anivony ny fiadidinan'ny repoblika, ireo ministra mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta notarian'ny prime ministre, ny filohan'ny teny mera-pirenena, ny filohan'ny fitsarana avo momba lalam-panorenana. Tazana teny ihany koa ireo masivosy solon-tenana vonona diplomatika monina sy miasa eto Madagasikara, ireo ray aman-dreny ara-panahy efatra eo anivony ny FFKM, ny solombavambahoaka sy ireo mpitarika antoko politika. Nanomboka avy hatrany ny matso nandraisan'ny tafika malagasy, ny zandarmaria-pirenena, ny polisy-pirenena niaraka tamin'ny vondronkely samihafa. Manodidina ny 730 ireo mpandray anjara tamin'ny matso. Nampiavaka ity matso ity ny fanehoana ireo fitaovana vaovao azo ny tafika malagasy sy ny fiaramanidina ary ny angidim-by. Namarana ny fankalazana ny hetsika ara-kolotsaina tamin'ny alalan'ny mitabe nataon'ireo mpianatra. Tsy ivona lohahevitra tamin'ity taona ity ny hoe fanavaozana ho fandrosoan'i Madagasikara. Betsaka tamin'ireo mpanao politika eto amin'ny firenena tsy tazana tamin'ny fetim-pirenena nandritra ny taona maro ihany koa no hita nanatrika ny lanonana teny Mahamasina androany. Tokony asongadina ny firaisan-kina amin'ny fanatanterahana ny fanavaozana amin'izao fotoana izao raha ny fanohan-kevitra nentin'izy ireo tamin'ity androany ity. Tojondrina Tahiry. Fankalazana ny fetim-pirenena ao anatin'ny vanim-potoana ny fanavaozana ny 20 Jona 2024. Isan'ireo tonga nanatrika ny matso teny Mahamasina ny FFKM izay mitarika ny fikanandoham-pirenena. Fotoanan'ny fanavaozana izao ka hiavao avokoa ny zavatra rehetra hoy ny fanazavana. Hitanareo ny fanomana fifandalantsika izao fa dia miandry ny fanambarana ofisialy amintsika rehetra hoe andao ry olona fanomboka fa sy homana nefa ao anatin'ny tsara zao. Fotoana fanavaozana zao dia irina mba hiavao tokoa amin'ny lafiny rehetra, indrindra mba fampandrosoana araka ny tarigetra naberaka teo dia ao anatin'izao fotoana izao koa misika miazakazaka masina natanteraka ny fikaonandoha dia vavaka mafy. Ny matimatesina tamin'ny tolona no tanterahana teto amin'ny firenena ny fitakiana fanovana ka miendrika ho tohanana izay olona mitsetsaka fanovana hahatongavana ny amin'ny tanjona dia ny fanovana hoy ny antoko malagasy miaramiangy androany raha naneho ny heviny. Marika ny androany amin'izao fanotronana izao fetim-pirenena izao fa ny malagasy miaramiainga dia miroso ary miaradia amin'ny fitondram-panjakana ao anatin'izay le hoe fanavaozana ho an'ny Madagasikara zay atongavana avy tany hatramin'ny farany any tolona zay efa natomboka tamin'ny septambra 2022. Isan'ireo tonga teny Mahamasina ihany koa ny filohan'ny antoko tim Ravalomanana Marga izay nanambara fa tokony irahina ny malagasy amin'ny fikanandoham-pirenena. Isan'ireo tonga teny ihany koa ny filohan'ny antoko ARB
andro raobelona. Tena hitako mihitsy hoe tena tia irahina malagasy samy manana fitiavan-tanindrazana daholo fa lizy tsy mindrindra dia lasa mifampisikera dia lasa tokony aseho tsara mihitsy le tena hoe fitiavan-tanindrazana tsy azo raha tsiny zany na tsy azo anaovana vazivazy zany. Isaorana ny filoham-panjakana izay tonga, isaorana ireo nandefa solotena, isaorana ireo nandefa fiarabana, zava-dehibe mihitsy zany fa fagnombiazana ara-diplomatika tokoa reny ary milaza fa mametraka atsika amin'ny toerany eo anivon'ny sehatra iresam-pirenena dia isaorantsika izy ireo na ame voninahitra ny izao lanonana fankalazana ny fahinambem-polo taona nyverena amin'ny fahaleovan-tena sy ny fetin'ny folo anida zao. Mampiatsa ny firaisan-kina tamin'ny tolona natao ho an'ny fanovana ny fetim-pirenena hoy ireny tolona izay endrandrana ny firaisan-kina trany amin'ny fanohizana ny dingana manaraka. Isan'ny naneho hevitra ihany koa ireo vahiny izay manamboatra ny lalana eto amintsika. Tafiditra tamin'ny dingana voalohany isika dia nampiala ny mpitondra teo aloha dingana manaraka nefa mitaky ny firaisan-kina antsika rehetra ary mitaky firaisan-tsaina sy fitovisan'ny tanjona amin'ny samy malagasy. Zay zavatra zay le teneniko hoe mila miraisaina, mila miray iny tsika hiaraka novan'ilay rafitra aloha dia zay tsika vao miroso amin'ny fametrahana le tena olona hitondra antsika amin'ilay rafitra vaovao. Tokony tohizana dia tohizana tokoa aloha ny firaisan-kinantsika indrindra amin'izao vanim-potoana izao izay irosoantsika tsikelikely mankany amin'ilay tanjona nirina dia ny hoe fanavaozana. Nous sommes très fiers d'être là aujourd'hui pour fêter avec nos frères et amis malagasy la fête nationale de reharehanay tokoa ny nanatrika eto amin'izao fotoana izao mba hifety miaraka amin'ny rahalahy sy ireo namana malagasy amin'ny fankalazana ny fetin'ny fahaleovan-tena. Tonga teto ihany koa ireo filoha afrikanina, isan'izany filoha Koto avy any Kenya, mieritreritra fa izany no midika fa manana ny lanjany eto Afrika i Madagasikara. Ça aussi, ça montre l'importance de Madagascar en Afrique. Fotoana amononana ny hery anehoana ny fitiavan-tanindrazana izao hoy hatrany ny fanehoan-kevitra ireo mpanao politika tonga teny. Isan'ny nahaliana sy nandrasany vahoaka malagasy teny Mahamasina ny matso lehibe nataon'ireo fiarovana sy filaminana. Isan'ny avaka tamin'ny fomba famindra sy fanehoana nandritra ny matso ny an'ireo vondrokely manokana teo anivon'ny tafika. Amin'ny polisy sy ny zandary andao rahantsika ato anatin'ity sary tsy akitedy ireo sary ny avaka nandritra ny matso tamin'ity androany. Ilaina fahaizana manokana ny fiarovana an'ireo olona ambony
iverenantsika izay ako ny fanamariana ny fetim-pireneny izay rehefa avy eo fa iseny vetivety ao anaty doka fosika. UPRIM, Université privée de Madagascar. La formation à distance de l'UPRIM, pratique, fiable, efficace. Étudiez à votre rythme, où que vous soyez et quand vous voulez. Vous êtes en quête d'une promotion professionnelle? Vous êtes fonctionnaire visant un reclassement? Vous pouvez travailler et étudier en même temps pour viser votre diplôme à travers le téléenseignement de l'UPRIM. Licence et Master 2. Habilité par l'État jusqu'à la 5e année et reconnu par la fonction publique jusqu'à catégorie 8. Encadrement innovant via une plateforme numérique permettant un regroupement en ligne avec interaction, droit, communication, gestion et management, commerce et marketing. Alors, partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Rejoignez la formation à distance de l'UPRIM. Inscrivez-vous à l'UPRIM la plus proche de chez vous. L'inscription peut se faire également à distance. Contact 020 85 215 03 034 11 215 08. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Itanao tivacharecharecha meilleure qualité mitunda vitamine C Jimina ni goûter naturel tirati fatenga réel parfait orange fraise et coco sim parfait marisa caraza Jimina a gagner roche alle tenga toche Mina meterna Doi mandray ampifaliana amin'ny asaramanitra tolotra miavaka morantsika iresahana elabe miaraka amin'ny tapakasina manao vidiana morantsika misy antso 80 minitra sy SMS 80 am'zato kosa raha tia meo ato amin'ny vidiny 390 fotsiny araroto fa manan-kery amin'ny 30 jony sao ihany tsindriony dièse 322 étoile 26 dièse. Anoizantsika ny tapany faharoa amin'ny fampiralam-bavao amin'ity alay ity. Tonga maro namalino ny antsony fitondrana fanavaozana ny aranankalaza ny fetim-pirenena teny Mahamasina ny vahoaka malagasy. Maro ireo olona tafiditra tao amin'ny kianjabeny Mahamasina fa betsaka ihany koa ireo tsy tafiditra noho ny fandaminana sy ny maro hafa. Saika ny ala vao maraina be avokoa ny ankamaroan'izy ireo raha ny fanazavana azo teny an-toerana tamin'ity andro anty. Kabain-loa. Tombanana ho efatralina mahereo ireo olona tonga nijery mivantana ny matso fankalazana ny fa 40 taona niverena ny fahaleovantena ny Madagasikara sy ny joroany foloalindahy malagasy satria manodidina izay isa izay no zaka nyity kianjabeny Mahamasina ity. Mbola mihoatra amin'izany anefa ny olona nikasa hiditra tao amin'ny kianja Barea Mahamasina androany saingy tsy tafiditra intsony. Avy amin'ny toerana maro samihafa izy ireo no niala trano vao maraina nandao ny fianakaviana ary naniry hiatrika mivantana ny hetsika fanamarina ny fetim-pirenena raha ny fanazavana. Zany any vaina tao trano hoe fazana maraina zany azonao hoe le tao vao hoe tongava Mahamasina fa misy matso dia tongava daholo fa satria telo matso dia lazy zay nandeha fidra dia vao maraina. Efa tonga aty zay lahatra tary zay nefany tiana hanina velona katy atindray azy fidra velona. Tsy mety amiko noho le zavatra satria eto zay tsy mivory amin'ny fidra zay ny aleto. Nefany spectacle rehefa hitana isan'andro spectacle fa tia matsifitsy tena andehanay vao maraina aty. Dia ahoana moa izay no anaiky hoe tsy votsony vavahady. Nafany fotovory dimy sasany zay rehefa misy an'le bus be reny tany aminay hoe mandeha ho akaty mihitsy. Raha ny zavanisy teny an-toerana ny maraina hatramin'ny atoandro saika teny amin'ny vavahady fahatelo avokoa ny ankamaroan'ireo olom-pirenena saingy tsy tafiditra ka nalefa ny mpitandro ny filaminana ho any amin'ny varavarana fa efatra ary aveo tsy tafiditra ihany koa
ka nalefa tany amin'ny fidirana fa 5 tsy mbola tafiditra ihany. Zanako efa tafiditra dia za mivoaka nakantata an-teto fotsiny anako. Nefa itelina fily efa voatoriza dia efa midy le tasy dia ndanareo dia nakateny. Malalaka be vai hoe. Zay sitrapontsy zany efa olona mananjanaka daholo. Mampalahelo be président izay no nametraka anao teo amin'ny toerana nefa tsy azony hoasiny. Toa nefa zavatra teneniko matidika le fetim-pirenena zay nefa ataona retrointroinina mba jerena nga président zoanay olombelona dia olombelona ianao. Milanao zay zay nametraka anao mba raisa tanandro mpitiavanay antsoantso amin'ny vahoaka tsy tafiditra ao amin'ny bary mamasina amin'ny vahoaka président mba omeo anay zoanay. Nisy namonjy fodiana avy hatrany vao nalefa ny mpitandron'ny filaminana hody fa nisy kosa ireo niandra hatramin'ny mitatao vonana sao mbola tafiditra ihany. Ireto farany izay tsy nanantena ny hahita matso intsony fa hiditra mba hijery ny fampisehoana samihafa amin'ny tapany hariva. Nisy ny fandaminana ka tafiditra ihany ny sasany avy teo. Nareka izany teneko izany andrazana tsofinareo vao hiala milatonareo tena menatana moty tena zay atao tade moty any tazona moty bakany anefa olona oava tonga dia makalakana Fein nateo azy ireo karazana fifamalina kely nisy teo amin'ireo olom-pirenena sy ny mpitandron'ny filaminana izay nandrindra ny fidirana dia nilamina ihany ny rotonta rehefa nisy ny fandaminana vaovao ka nahazo niditra avokoa ny taty ivelany na ireo tafiditra na ireo voaterinody. Nitovy ny fijery dia ny hankalaza sy fety ary hiena mivantana izany fety pirenena izany ary samy naneho amin'ny fihetsika samihafa ny fitiavan-tanindrazana toy ny fahofahofany sainam-pirenena malagasy sy ny fitafy izay mampiseho ny mamalagasy sy ny sisa. Izay ny teto Antananarivo fandao raha tsika ihany koa ny akon'izay fanamariana ny fetim-pirenena izay tany amin'ireo faritra samihafa. Famindra-mirindra ao anatin'ny famendreny gadona tsoka farano nanehoany ireo 10 240 sy 900 nandray anjara tamin'ny matso ny fankalazana ny 19 taona ny fahaleovantena izay teo ambany fitarihan'ny prefeny Majanga sy ireo olom-boafidy olo-manankaza sivily sy miaramila. Misy 4 ireo sivily nilahatra nanome voninahitra ny fankalazana izay nahitana ireo mpianatra sy fikambanana ara-piarahamonina sy ara-piaviana. 7 miada ihany koa no notolorana maribona pirenena Karuna azo Grand Croix de l'Ordre National, tel ni officier de l'Ordre National, fito ni chevalier de l'Ordre National, ary 10 médaille d'argent, rarony alimo. Tegna ravoravo satria fahelany karakaragna dossier kanefa tamin'ny lasagna vao nivaly. Ny sasany rehefa misy mandeha tagny 2016 ny karakara dossier fa tsy mivaly satria nanjary sarotra be ny fahazahoagna azy dia vitsy koa zany ny olo mahazo. Antanatohatra maloka tsy maintsy miainga avy amin'ny service misy antegna zany io karakaragna dossier. Aveo amizay alefa agny amin'ny tompona andraikitra ambony amin'ny ministère akagny fa izy io tegna manahiragna. Zay le indrindra tegna tiako azavaigna eto hoe ale mba moraigny zany satria sarotra be ny azahoagna azy amin'izao fotoagna zao. Tombontsoa lehibe zany ny azahoagna azy ty indrindra agny amin'ny retraité agny azahoagna vola mba tambiny tegna hoe zay zany tombontsoa mangabe karama rehefa retraité. Tany fianaratsoko sindray tamin'ny 10 maraina no nanomboka ny lanonana nentina nankalazana ny 19 taona nahazona ny fahaleovantena ho an'ny tany amin'ny faritra Matsatra ambony izay nialoava ny fanolorana ireo mariboninahitra ho an'ireo nahavita be teto amin'ny firenena. Aveo na raha ny matso izay nosokafan'ny teo anivon'ny 10 alindray isatsokajiny
ary notoizan'ireo servisy mpanjakany ary ireo sekoly maro teto an-tanàna ny fianaran-tsoa. Anisan'ny nampiavaka izao fotoam-pankalazana izao ny fanehoan'ireo mpandray anjara rehetra ny fisalorana ny fitafiana maha-malagasy, indrindra ny fitafy mampiavaka manokana ny aty amin'ny faritra. Efa vonina ihany koa ao ambadika la teny entin'ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika ao anatin'izao fanamariana ny fety pirenen'izao ka andao arahantsika avy hatrany tena kosa tonga mametraka ny veloma mandrapitafa veloma toloka amin'ny firenen-kafa raha izay 9 taona izay anefa nydinina dia maro ireo zavatra afaka ambara, mbola tsy tratra ny fahavitantena ara-tsakafo, ny angovo ilayntsika eto toerana dia mbola miankina amin'ireo firenena hafa, ny fanafody sy ny fitaovana ara-pahasalamana hoenty mitsabo ny marary eto amintsika dia mbola tadiavintsika any ankafa ihany koa, ary ny politika mpanjakana sy ireo tetikasa ara-tsosialy eto amin'ny tanindrazantsika dia ny vahiny no mamatsy vola ny ankamaroany. Fehiny miankin-doha tanteraka isika na amin'ny lafiny ara-politika na amin'ny lafiny ara-toekarena. Noho ireo fahalementsika ireo dia lasa miaritra sy mizaka ary misedra ny akony fanatotolona fotsiny ihany isika. Ka na ny kolotsaina nanatsika aza dia mbola voatsembatsembana sy anjakazakany kolotsainy firenen-kafa. Mila fiovam-penitra isika. Izany anefa dia mitaky famondrona-kery, firaisan-kina, firaisam-po ary indrindraindrindra fitiavan-tanindrazana. Averiko ombieny fa ny fahavalo mila resentsika miaraka dia ny fahantrana. Manaraka izany tahaka ny fanao mahazatra rehefa andro ny 20 jona toy izao dia nankatoavina ny famela-keloka ho an'ireo voafonja mendrika izany. Isaorana manokana ireo hery rehetra nandray anjara tamin'ny matso lehibe anio, manerana nosy sy nanao tantsoroka teo amin'ny fikarakarana ny fandaminana sy ny fiandraketana ny fandriam-pahalemana. Ny andro rapitso dia natokana ialanareo sasatra. Misaotra antsika malagasy tamin'ny fiaraha-mientana nasehontsika tamin'ny fanehoana maro lafy ny maha-malagasy atsika anio. Izany ezaka izany dia ho tohizantsika hatrany. Hiboiboika ao anatin'ny tsirairay avy ane ny fitiavan-tanindrazana, ho tratratsika miaraka ane ny fahaleovan-tena tena izy, ho tahin'Andriamanitra mandrakarivany ny tanindrazantsika, makasitraka tompoko lahy, makatelina tompoko vavy ho an'ny tanindrazana. Zay zany lateny fienambidy 3 isanjato hatramin'ny 7 isanjato ho an'ireo entana fin de série manomboka ny iray hatramin'ny 3 jona. Batimax dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra. Global Ciment no ambadika ireo nofinofy, ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitrasa sy ny lalana rehetra. Global Ciment ho mafiorina no avy. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Avec Yassi, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.